Ry havana malala ao amin'ny tompo andehantsika andray niafatra amin'ity andro feno voninahitra ity. Amatika ny baibolinao ianao amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 manomboka ny 2:20 no vakiantsika ary hatramin'ny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matthieu 7:20 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy Pilato taminy: ka ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy, fa ho gouvernory. Inona ary no raha tsy nataony? Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy aly ho ditra azy izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka miran'ity lehilahy marina ity aho, fa asa anareo. Ary ny olona rena dia namarika nanao hoe aoka mirany ho aminay mba ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natorony mba homboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary miaramila ny gouvernoura dia nitondra ny Jesosy ho ao anaty rovo, sady nanangona miaramila ny namany rehetra eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiana dia nanafy azy lamba jaky izy. Ary nandrandrana tsatroka tsiro izy ka nasatro ny lohany. Ary nampitany ny volotara ny tanany ankavanana dia nandohalika teo anatreny izy ka naneso azy hoe araba ary mpanjakan'ny Jiosy. Dia nororana izy ary nalay ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiana, ary dia nentina izy mba homboana amin'ny hazo fijaliana. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simon, ka izy no tereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgoty, izany hoe karandoha, dia nomeny divay miaro afero izy hosotrony, ary no nanandrana izany izy dia tsy nety ny sotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ho fizarany ny fitafiana. Isaia 7:20, Isaia 7:20 andininy fa 4:9. Zao vaka ny tenin'Andriamanitra: nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona no nifahazotsika sy nitorotoroana no ny helotsika. Ny fampijaliana nazy hotsika fihavanana no namelezana azy, ary ny tiakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanitahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. 10:10 Nefa sitraky Jehovah ny anorotoro sy ampangirifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ahita taranaka sady maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Ry havana malala, raha ranofo dia tsy tokony itsika izaran'ity afatra androany ity. Kanefa kosa noho ny ara-panahy dia feno fifaliana ny foko izaran'ny afatra androany. Feno fifaliana satria ny fiainantsika iray manontolo, ny famonjenantsika dia mifamatotra amin'ny zavatra nitranga 2 taona lasa izay teo Golgota, izay nataon'i Kristy. Dia tsy ninona fa izy nanaiky homboana no isika sy ianao. Misy teny manokana izay nahagagaga lasaka nabavy, nahagaga tao anatin'ity
Isaia 7:10 ity zao lazay amin'ny andininy 10 hoe nefa sitraky Jehovah ny anolotory sy ampangiry firy azy rehefa manolotra fanaty mpanonerana izy. Fanatitra fanonerana. Fanonerana. Ny fanonerana dia avy amin'ny teny hoe onitra. Onitra. Rehefa nanatitra fanaty mpanonerana izy. Ny tena marina raha salavavy dia izao. 2 taona lasa zay Jesosy Kristy dia natao onitra andohavanay sy anao. Andohavana ny fahotako sy ny fahotanao. Andohavana ko zavatra rehetra zay tokony hiatra amiko sy hiatra aminao. Netiny avokoa nanaiky izy ho fanaty mpanonerana. Zany hoe nanaiky izy ho tambim-bidy. Ho tambim-bidiko sy ho tambim-bidinao. Ny tena marina ka lasaka navavy dia izao. Ny olom-bo vonjin'i Kristy dia olom-bo vidy. Novidiana. Nisy vidiny. Ary ny vidiny zasy anao dia Kristy natao onitra. Lay tsy misy fahotana, lay zanak'ondry tsy misy kilemy no natao onitra. Ary ny tena marina mihoatra lay zanak'ondry tsy misy kilemy ary, lay zanak'Andriamanitra no natao onitra ka netiny avokoa teo amin'ny fiainany ny fahotako sy ny fahotanao. Za androany ka lasaka nabavy misy sary manokana androany mba tiako azahoanao tsara ny zavatra nitranga. Dia misy vidéo zay ho alefa afaka fotoana fohy mba azahoanao zavatra hoe mba azahoanao tsara hoe inona tokoa tompony zavatra tena nitranga teo amin'ny azo fijalia. Inona tokoa ny dika le hoe netinao le izy. My God, why have you forsaken me?
your hands I commit my spirit. Revana malala ao amin'ny tompo. Kristy nitondra ny fahotantsika rehetra. Nentiny teo amin'ny fiainany ny fahotanao. Nentiny teo amin'ny fiainany ny elokao. Lasaka nabavy androany te ametraka fanontaniana amintsika tsiray avy aho. Ny fahotana dia tsy afaka mitoetra amina toerana anankiroa. Na ianao manaiky hoe entin'i Kristy iny ianao, na ianao no mitondra azy. Tsy possible ny fahotana sady entin'i Kristy iny entinao, tsy maintsy ray no mitondra azy. Manasanao androany, vonona venao, anome ny fahotanao teo ambony azy fijaliana. Vonona venao androany ilaza hoe Jesosy eo. Ny azoko atao dia tiany fo raha iso anjakao. Vonona venao androany ilaza Jesosy eo. Ianao roa arivo taona lasa zay, matoa ianao. Ary androany apetrako tanteriko ampelantananao fiainako manontolo. Tsy azo raha Jesosy na kely akory aho. Matsika anao hivavaka androany, dia apetrao amin'ny fonao ny tananao, dia lazao hoe Jesosy eo. Androany mazava amiko ny zavatra navaky say ampaminany. Nentinao daholo ny fahotako rehetra. Fa anatim-panonerana ho ahy ianao, efa voavidy aho. Jesosy tahaky ny andeha voavidy aho, efa hafa ny tompoko ankehitriny. Ianao Jesosy no ny tompoko ankehitriny. Araisiko anao tompoko mpamonjy ny fiainana. Tsy mba zakano lombelona zay miatra tamina ary tsorina fa ny aino mihitsy no natao sorona. Jesosy mafaitra loatra re Jesosy zany kanibahany azoko atao itony fo omeko anao izao. Tao milaza ihany tsika. Tsy mba zakano lombelona zay miatra tamina
laza hoe ny amiko manontolo jesosy atotro anao ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fahotako rehetra izay nentina teo ambony azo fijaliana ary ny hoaviko manontolo dia afakerika afapahotako tompo mivavaka ho an'ny tsiraray avy mba hiorena tanteraka ao aminao mba ho tsara ho lalandavy fa ny fahotany rehetra dia efa nentinao sambatra izy satria fahotana tsy afaka sady mitoetra ao aminao Jesosy no mitoetra ao aminy apatsay voazalana dava tompo fa sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarina fahotany dia izy azoko atao dia hitiny fo omeko ana iza azoko atao dia hitiny fo zanak'Andriamanitra ianao nentin'i Kristy ny fahotanao rehetra manasanao na manomboka androany aza vela isy na inona na inona anameloka anao fa efa nentin'i Kristy izany manasanao manokana ijoro amin'ny finoana ijoro amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tahiny tompo manokana tompoka hitanao re Jehovah ka iavo anao ampamirapiratra antavany aminao re Jehovah ka mindra fo aminao anandratra antavany aminao re Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen samy eny ambagavagana antsika rehetra tompoko tahiny tompotompoko